dia mbola manome voninahitra ny naranomasina izay ry tompo amin'ity fotoana nomenao anay indray aty ahafahanay mandinika ny teninao sy mahazo sakafo-panavy aminao dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay da io zao fotoana izao feno voninahitra naranao amin'ny naran'i Jesosy nanaovana sanirina araka tana zavavaka izany amen. Riseko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy fiadana ny vano Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny soratra masina izay voalahatra hotoriana amin'izao alahady voalohany manaraka ny epifania izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko faha 2:2-7 hatramin'ny 2:10. Lioka toko faha 2:2-7 hatramin'ny 2:10. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka mifanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatra ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niarady taminy izy, dia nandeha lalina indray andro izy vao nitady azy tany amin'ny havany sy ny olo-pantany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy mipetraka teo avoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliny. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: anaka, ahoana no nanao izao tao izao taminay ianao? Izaho tale ndrainao sy izao nitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana nitady ahy ianareo? Tsy fantareo fa tsy maintsy mitoetra hoeto an-tranony raiko aho. Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niarady taminy nakany Nazareta izy ka nanao azy, ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao ambony. Ary Jesosy nitombo saina sy teny sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tantara efa tsy vahiny amintsika izy ity. Jesosy 12 taona nakany Jerosalema. Mety gangangamina isika fa maninona nakany Jerosalema? Taiza moa Jesosy mipetraka? Tany Nazareta. Jerosalema sy Nazareta dia misy eo amin'ny 410 kilometatra eo. Lavitra zany raha ohatra hoe raisika amin'ny raha hoe miainga ao Antananarivo ohatra dia ohatra hoe Antananarivo makany Ankadimotry sakay, na hoe Antananarivo makany Moramanga, somary lavidavitra kely fa Moramanga ary mbola akaiky, na hoe makany Antsirabe, eny Antsirabe moa somary lavitra loatra fa tovy amin'ireny zany. Iny nefa no nandehanany zareo. Nandehanana ino moa tomobilan'i Jesosy? Toyota ve? Nissan na ve? Juste tomobile. Fa na izy nandeha rameva na izy nandeha tongotra. Zareo aloha zany dia hita hoe nandeha tongotra izy na dia 12 taona azy. Ny antony nandeha ny tany Jerosalema satria tany nisy ny tempoly. Afany antsika amin'izao dia samy any am-piangonana antsika mankalaza Krismasy, samy manao fety. Fa misy fotoana miakatra ny Jerosalema zareo sy ao ihany misy ny tempoly, ao ihany ny fanaovana fanatitra. Ohatra antsika manao isan-telo volana dia mamonjy ireny vonim-pileovana ohatra. Misy fotoana antsika mivory dia nandeha nankalaza Pasika tany Jerosalema Jesosy. Dia fantan'ny Jesosy tsara fa tokony hijanona izy manao ny asan'Andriamanitra. Kanefa tsy fantatra ny ray aman-dreniny izany. Dia mety mieritreritsika hoe madilitry Jesosy satria tsy mitena ny ray aman-dreniny izy hoe hijanona na hoe mitsokatsoka fotsiny. Tandremo. Asany dia ny mitoro ny ten'Andriamanitra sy ny mampiseho ny voninahitry ny rainy. Ary jereo tsara mihitsy raha mamaky tsara mihitsy isika dia zao nipetraka teo an-telopolo izy niaino sady nanontany. Afaka nampianatra izy fa zao na dia fantany hoe tsy maino izy io resahany io dia najainy foana. Niaino izy sady nanontany. Zay ihany amin'ny azo nataony amin'izy 12 taona. Na dia fantany hoe maino olona miresaka amin'ireo izy. Avy eo rehefa nitenen'ny ray aman-dreny izy fa maninona nanao an'izao dia nazavainy tsara hoe zaho tsy maintsy mitetra ao an-trano raika. Dia satria tsy azon'ny ray aman-dreny zany dia nanaraka izy. Inona ny tika ambary? Ajaina foana ny lehibe. Na dia hitantsika izao ary hoe tsy mety ny ataony dia ajaina foana ny olon-dehibe. Na zoky io, na ray aman-dreny io, na olona any am-pianarana io, ajaina foana ireny fa anasy Jesosy raha ohatra hoe tsy mety miova amin'ny fomba ratsy nataony izy. Fa ny anjarantsika sikolalady dia zao manaiky azy ireny foana. Ary ny sikolalady naharitra tao amin'ny fianarana sikolalady rehefa lasa lehibe, rehefa lasa komity, miavaka foana. Ny sikolalady lasa pastory, lasa mpiandry, miavaka foana.
jereo tsara ny reny namantsika lasekolady reny ary rehefa mianatra confirmation faly be foana mpampianatra confirmation matetika satria ny sekolalady tena mahay am'ireny hoy zany mazoto mandrakariva mianatra sekolalahaty ary atsao mandrakariva ny ray aman-dreny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo mafitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiomboana avy amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatram'izao ka ho mandrakizay aminy vavaka isika dia mbola misaotranao zay ry tompo noho zany teny manomenao anay izany dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay ampianary izay anaja ireo zokinay sy ireo ray aman-drenay ary ro mpitondranay mandraka hariva ary azoto hianatra ny teninao amin'ny anaranao Jesosy nanao zavavaka izany amen. Fitiavanaro azo amesana fenakuany lanareo fitiavany ray ao ambony mitai ny asanareo satroko idray andrizay lay fotoana namaizanareo ay lay atezerana tsapa taloha izao lasa fankasitrany indray misaotrany dala sineny fa fitiavana beto ireny no miazona andai tsy overy misaotrany dala sineny fa fitiavana beto ireny no miazona andai tsy overy Davvero teny mararina nomezako tsiny anareo fatovavaka tsisy fiafarany no vaolana hitanareo niafana tsy manao izany aza tosambatra tsy mitoreo so ihany tsy naonareo izany fa Jesosy narainareo misaotrany dala sineny fa fitiavana beto ireny no miazona andai tsy overy misaotrany dala sineny fa fitiavana beto ireny no miazona andai tsy overy ambarako eto ary izao ny tsara indrindra taminy vitanareo ary sarako ny avo indrindra ny nanomezany aianareo dia ianao ry dada ianao ry neny kristiana toko ianareo satria tonga fianako izao ilay Jesosy fiainanareo misaotrany dala sineny fa fitiavana
Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Apprenons à être pleins de sagesse comme Jésus à 12 ans et à respecter nos aînés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce premier dimanche après l'Épiphanie est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 2, verset 42 au verset 52. Luc chapitre 2, verset 42 au verset 52. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvèrent pas, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il leur donnait. Quand ses parents le virent, ils furent très étonnés et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth, il leur obéissait, sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements, et Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Vous connaissez très bien cette histoire. Jésus, à 12 ans, au temple. Vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus va à Jérusalem, alors qu'il habite où? À Nazareth, exactement. Alors, lui et ses parents sont allés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Parce qu'à Jérusalem, il y a le temple. Et c'est dans ce temple qu'on célèbre la Pâque. Or, Nazareth et Jérusalem sont deux villes très éloignées, à peu près 140 km. Si on donne, pour vous donner une petite idée, c'est comme Antananarivo à Akatononsakai, par exemple, 140 km, ou si vous voulez Antananarivo à Muramang, un peu plus loin, plus exactement, mais à Muramang c'est Octopé, ou encore Antananarivo jusqu'à Antirabé, mais Antirabé c'est un peu trop long. Mais néanmoins, vous pouvez imaginer un peu la distance entre Nazareth et Jérusalem. Quelle était la marque de la voiture de Jésus? C'était une Toyota? Une Nissan? Il n'avait pas de voiture. Ou bien il se déplaçait en chameau, ou bien il se déplaçait à pied. Seules les grandes personnes, telles que les soldats ou les rois, pouvaient se déplacer en cheval. Mais il se déplaçait à pied. Alors imaginez un peu ce qu'ils ont dû faire comme marché, la route qu'ils ont dû emprunter. Et pourtant, Jésus est resté à Jérusalem. Ses parents l'ont cherché. Alors vous allez dire, Jésus est un enfant turbulent. Pourquoi il n'a pas dit à ses parents qu'il s'en allait? Pourquoi il n'a pas dit à ses parents qu'il fallait rester? Et pourtant, Jésus est le modèle du respect. Regardez, quand il était dans le temple, il était assis au milieu des maîtres juifs, il les écoutait et il posait des questions. Il pouvait les enseigner. Il savait déjà l'écriture sainte beaucoup plus que ces personnes-là. Et pourtant, comme il avait 12 ans, il préférait rester comme tous les enfants de 12 ans. Il écoutait et posait des questions. Et quand ses parents lui ont demandé pourquoi il a fait cela, il a tout simplement répondu qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires dans la maison de son père. Et comme ses parents n'ont pas compris, il a continué à lui suivre. Voilà ce que nous devons faire. Toujours respecter nos aînés, même s'ils ne comprennent pas. Il est vrai que quelquefois, nos aînés, nos parents ou les enseignants à l'école nous embêtent, nous choquent. Et pourtant, le 4e commandement nous dit toujours de les respecter.
Et voilà ce qui nous différencie, nous les membres de l'école du dimanche, par rapport aux autres personnes. Ceux qui ont été dans l'école du dimanche pendant une longue période ont toujours le respect facile de leurs aînés. Ceux qui ont été pendant une longue période dans l'école du dimanche, lorsqu'ils deviennent comité de l'Église, sont des personnes pleines de respect. Et même s'ils ne deviennent pas comité, par exemple, lorsqu'ils apprennent la confirmation, par exemple, les enseignants sont très fiers des élèves de l'école du dimanche parce qu'ils ont de bons bagages spirituels et de bonnes connaissances de la Bible. Donc continuez toujours à étudier à l'école de dimanche et à respecter vos aînés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être obéissants comme Jésus et à respecter nos aînés et surtout à être toujours assidus et ardents à l'école du dimanche. Pardonne-nous les péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Trapatomia safona mitadi ni susi tsagayada nanay nilatino ni mivavaka nefa ute sosiwe azamata uchanare faona winu na izani famana
Thank you.